ary nagnavy tanay ianao tamin'ireo izay nataon-janahary kokoa ny fitorana pasiana. Na dia tsy be sy mahavitanay aza fa velombolo aina na misy kely hoaninay ary savin'izany ma ato misy zavatra kely aserovanao fomba nanatelo ao satria anao ny fahafantaranay dia mahatokotena anao zazalay tokako na tokotagnerany zao zao mamaro tokotelo anao magnano velerany tanteraka ao aby zany tagnatin'ny Madagasikara ty fa tsisy zavatra afakofa tanteraka aby zany fa aingana dia mba itoy zay tsy tatako na filoam-pirenenanao fa igny mampomban-drazana eto vola itoy ny 2028 sambatra ny tengo dia hifidy anao koa nanamano hoe tsy lasana koa fa mite zay mbola mampody anao itia Mananjary ity efa nanana ny région hatramin'izay roapolo taona taty ariny nangataka ny vahoaka teto Mananjary mba tsy hanalavitra ny fampandrosoana fa mba hanakaiky amin'ny fampandrosoana nisy nanala ny région anareo za miteny hoe tsy maintsy hampandrosoana Mananjary ary tsy maintsy averina ny région zay nanaovako any 23e région 2 sy ny 23e région ho an'ny Mananjary ary mitena manaratsy teny reo ray aman-dreny reo hoe monsieur le président rehefa vitanao ny manapetraka anio tsy ala ao anatin'ny fon'ny Mananjary intsony izany miraikitra ao ampon'ny Mananjary zany ary ankehitriny dia porofo misaotra anareo PDB satria zao efa imbetsaka zay nakanasako teto Mananjary efa nanao fampelezan-kevitra teto efa tonga teto imbetsaka fa androany feno loko volomboasary loko ny fanantenana ny fony Mananjary ray manontolo ampandroso ny Madagasikara miaraka président anaky 13 nylazana fa Kandida efa nakany numéro daholo efa nandony caution vonakany Diego nahita ny fitiavany antsiranana anazy zareo natao ohatra mipararetra nylaza hoe tsy mety ny CENI tsy mety ny HCC tsy mety zao tsy mety zao io dia zao nolazaiko anareo fifidianany zany rehefa atao na iza manao na iza tsy manao ny vahoaka ny tompo safidy zay fitiany vahoaka no lany tondra ny firenena ary zamy fa Andry Rajoelina fidiny vahoaka fa ho fidiny ny vahoaka ny Mananjary tokolasy ity Mananjary ty matoty nataoko région na natao teto ny chef lieu de région eto Mananjary dia miaraka amin'izay ny fampandrosoana rehetrarehetra normal reo izy nareo hoe tamin'ny 1960 mandra-patongana tamin'ny 2019 zay nitondrako zao tamin'ny fitombohan'ny mandat 20 nataon'ny hôpitaly nataony mpitondra ny fandimby marina sa tsy marina tao anatin'ny 5 taona farany raha esorina ny 2 taona nitondrana nanaovana ny tsiny Covid dia 2 taona sy 9 volana zany ny tena ny tantanako fa tao anatin'izay 2 taona sy 9 volana zay hôpitaly 20 no naorina sy natsangana manerana ny Madagasikara fa tsy ny zava-dehibe ny zavatra vita tao anatin'ny 9 taona mahery zany hôpitaly 20 fa ny vitatsika dia hôpitaly 20 nareo teto taty amin'ny faritra vatovavy izy zao tsy nanaovana hôpitaly zany mihitsy fa hoy aho hoe mendrika sy omena hôpitaly manara-penitra efa miainga efa tao ao ny hôpitaly manara-penitra omena ny Mananjary tokolasy tokovavy ekena sa tsy ekena mety sa tsy mety ary zao mbola vaovao farany mafana be omeko any monsieur le sénateur monsieur le député sy ny vahoakan'ny Mananjary rehefa vita ny hôpitaly eto Mananjary besaka amitsika rehefa hoe misy aretina Katrina tsy hitany radio fa tsy maintsy anaovana scanner marina sa tsy marina rehefa mararitsika dia tsy maintsy mandeha na Antananarivo na mandeha makany Fianarantsoa manao scanner rehefa vita ny hôpitaly eto Mananjary dia ametrahantsika scanner satria mendrika fivoarana mendrika fandrosoana ny fony Mananjary tokolasy za dia nandresy lahatra amin'ny banque mondiale aiko io
za milaza aminareo mandresy lahatra an'ireo communauté internationale reo rehefa misy fivorina ny ivelany any miandro daony olona hoe inona ny hevitry président Andry Rajoelina rehefa mandresy lahatra an'ireo a tena manaraka ko anisan'izany ohatra tamin'izany resaka tamin'ny président banque mondiale inona ozy izy ny tena ilainao ampandrosoana ankoatran'ny lalana ny RN 44 ny RN 10 ny RN 13 ny zavatra rehetra dia ozy izy za hoe efa kely sisa ho ady androso tena androso Madagasikara fa zao mbola amoronasa ho an'ny tanora aloha mbola anampy ny vehivavy aloha mbola anampy ny lehilahy tsy anasa mbola anampy ny fikambanam-behivavy tsy maintsy ataoko zay ao anatin'ny 5 taona manaraka ikena sa tsy ekena be be ny fotodrafitrasana ataotsika fa ao anatin'ny 5 taona manaraka sy ny 3 volana voalohany mampanantenanao aby vahoakan'i Mananjary fa zao ny fitiavana tena fitiavana mantsy a dia ny manampy ny namana sy ny vahoaka malagasy marina sa tsy marina ny fitondrana mandalo fa ny zavatra ataony mitondra no mitoetra marina sa tsy marina reo Kandida reo a misy zao no milaza hoe amin'ny asabotsy ny andeha hanonga-panjakana ry zareo tsika manao propagande ry zareo ny andeha hanonga-panjakana ho any amin'ny 13 mai zay ny ataonao zareo teo tsy mila korotana tsony raha titandrazany nareo raha titandrazany ianareo a tsy njovo ny vahoaka malagasy satria tsy mila korotana tsony ty fireneny ty a fa ny asony vahoaka ny tokony ho atao a fa tsy ny andropaka fahefana eny an-dalambe ekena sa tsy ekena zay teneniko anareo hoe tsika mila filoam-pirenena titandrazana marina sa tsy marina zao ny zavatra lazaiko aminareo reo Kandida reo fahefana ny dedaviny voninahitra no dedaviny toerana no dedaviny anakorotana firenena no ataony fa za kosa matomy latsaka filoam-pirenena ny anasony vahoaka no ataoko a ny anompy vahoaka no ataoko a ny ampandroso amin'ny Madagasikara no ataoko a ary ny ampandroso amin'ny Mananjary a zany ny atapoko a zany tsy maintsy ataoko tobilasy tobivavy ekena sa tsy ekena mbola mila tsarana bebe kokoa rehefa Mananjary ekena sa tsy ekena zao eto amin'ty toerana misy atsika ty a no atao hoe nataotsika hoe place vatovavy dia zao rehefa nanamboatra tsika tetikasa maro manerana ny Madagasikara dia hoy iaho hoe tokony mba amboarina tsara be eto amin'ty toeran'ty ekena sa tsy ekena iny avenue iny a nataotsika hoe avenue de l'émergence ratsy be iny lalana iny tamin'ny zataty farany dia niteny aho hoe alao amboariny vita sa tsy vita dia zao ary ity toerana misy atsika ty a ho ataotsika toerana fialam-boly farak'izay tsara mety sa tsy mety ahafahantsika manao fampisehoana goavana ohatry zao a ahafahantsika mipetrapetraka ihany koa asina ban moderne asina jiro a asina toerana fisakafoanana marobe a zay ny anaovantsika amboarina tanteraka ity plasy a eto vatovavy ity tokovavy mety sa tsy mety dia efa nanaotsika tetikasa hoe ny akamaron'ny lalana eto atapy-tanànany Mananjary a dia tsy maintsy ho fitaina atao goudron a mba atao mahafinaritra andehanan'ny olona rehetrarehetra fa tsy ho atao ratsy tsony mety sa tsy mety mbola tapatapaka ve ny jiro eto amin'ny districta 7 afaka enim-bolana dia districta 10 ao anatin'ny 7 a nanafarana parc solaire avokoa ka ianareo eto Mananjary afaka enim-bolana farafahelana dia hopetraka arotokanatsika eto a ny parc solaire zany hoe panneau solaire farak'izay lehibe ohatra n'ity toerana misy atsika ty a asina parc solaire ngeza be a am'izay a tsy ho tapaka tsony ny jiro a eto Mananjary a satria mendrika arazavana mipony Mananjary tokolatokova ekena za tsy tena mila anao a mila nareo tsiraray avy a ny safidinao safidinareo no ahafahatsika tena manohy ny lalana zay tena apetratsika ka hoy aho hoe zany fampandrosoana rehetrarehetra zany a ho tohizana sa ajanona ho tohizana sa ajanona atsangany daony ny tanan'izay mitena ho tohizatsika ny fampandrosoana eto Madagasikara ampandrosoantsika Madagasikara ekena sa tsy ekena
Dia zao marino izy mila mandeha mifidy daholo tsika rehetrarehetra atsangano daholo ny tanàna zay mbola tsy manana jiro any an-trano atsangano ny tanàna nareo rehetrarehetra rehefa lany eo za nitondra ny azavana isaky ny tokantrano anareo ekena za tekena eo masony reto ray aman-dreny reto nilazaiko aminareo rehefa lany mihoatra ny 70% ho eto Mananjary fantatro fa vitanareo zany zao ny fanamby apetratsika ny tokantrano rehetra zay tsy manana jiro dia omena jiro panneau solaire kit solaire jiro anankiroa afaka misarge telefôna misy ny tokantrano tsirairay avy hitondrana zavana eto Mananjary tokolatobavy ekena sa tekena ty tena vaovao tsara ny fanaovana ny canal de Pangalany efa mandeha io ary tsy maintsy vita efa ao ny fanaovana dragage ny canal de Pangalany tsy maintsy ataotsika misosa miala ny Toamasina mandalo amin'ny Mano mandalo amin'ny Nosivaka mandra batonga eto Mananjary tsy maintsy fitaitsika tanteraka daholo iny canal de Pangalany iny mba hampiroporoko sy hampandroso ny faritra ray manontolo ekena sa tsy ekena mety sa tsy mety zay tena anoagna ny Andry Rajoelina tonga vana eto fokotany tsena Mbatoritana commune Senavolo districtny Mananjary matoky dia matoky zany fa mbola 100% fokotany misy anay amin'ny Andry Rajoelina tsara dia tsara ny zavatra nataony sy ala aminazy ahy mandritra ny 5 taona manaraka aza mbola malahelo sinany izy ka mbola miandry miady hoanazy zany zahay la sinany sanatria fa matoky ahy sy mesinany mesinany aminay tsy mesinany mino zay fa sy mesinany izy Madagasikara mandroso ninay miaraka amin'ny Andry Rajoelina miretroy ahy rehefa tonga taminay ny antony Andry Rajoelina paritaka eran'ny commune-ny districtny Mananjary fa ho avy eto izy ny eveny zao dia mbola mitazona ny Andry Rajoelina amin'ny place misy ampy maha-président de république anazy mbola mankatao anazy juste raha izao zay ny eveny eto vavana eto mbola vonona anoagnany Andry Rajoelina ato fevaly nondana fa sy movahay tegna matoky elaranareo fa laha fokotany ao Ambatofaritana dia tsy mialany Andry Rajoelina mpanjakatera zany tonay ny anarako ny Andry Rajoelina mazava ho azy be raha vitany taminay teto dia mbola tianay izy hatramin'izao izy tiany Mananjary dia sy maintsy valinay fitia fa malahelo raha sy lany izy Rajoelina ihany ny antony ohatrany nampovany fiainako tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina ohatra hoe nahita asasika majinijinika aho tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina taloha ohatrany sy nanana amin'izao ohatra hoe mahita majinijinika eo ihany tena mampalahelo anazy zao dia resaka la classe amin'ny fokotany misy anay raha ohatra sy lany izy satria izy navita besaka tamin'ny fokotany nisy anay sy miala amin'ny andro zay na ino kodona na ino kiatry satria maro mpanarasindrasin'ny Andry Rajoelina dia sy mampihamitra ny vahoakany Mananjary zany ary maro koa ny cyclone tonga teto Mananjary dia sy nampihamitra ny Mananjary zany satria be fitiavany Mananjary ny Andry Rajoelina satria be vitany teto eo 500 000 eo vasiny ankonana eo le varosinzy nalefany tamin'ny vahoakany Mananjary na ino kodona na ino kiatra dia sy miala amin'ny Andry Rajoelina zay sika sy mesy mandresy andehanay androany zao dia faly jere senan'ny président Andry Rajoelina ifidy anazy amin'ny 16 novambra zava-vitany areo mahafinaritra ka izany fidiananay anazy mahafinaritra anay zany zava-vitany zay mbola mazoto anay ifidianana anazy sady zay taty koa zany tamin'ny cyclone igny dia mba nagnampy anay izy na amina vary na amina ino amina ino dia nagnampy anay Andry Rajoelina ka sisy olona